Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao. Tohiteny, fampianarana, fampahirizana, vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Arainao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity. Koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany, azadiny manisy j'aime, miabonné ny page ary indrindrindrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Exodus toko 2:10 manomboka amin'ny 9:7. Zao voalaza amin'arany Jesosy Tompo. Ary noho ny hariva dia niakatra ny papelika ka rakotra azy ny toby. Ary noho ny maraina dia nisy ando manodidina ny toby. Ary noho ny alina ny ando dia indro nisy zava-madinika boribory teny amin'ny efitra madinika toy ny fanala amin'ny tany. Ary rehefa hitan'ny zanak'Israely izany dia ny fanontany hoe izy inona itony, satria sy fantany ireny. Jehovah misesy taminy, itony ny mofo izay nomeny Jehovah ho fihinanareo. Izao no teny izay nandiny Jehovah, samy manangona ianareo araka izay tokony ho laninareo avy. Dia eran'ny vata Homer avy ho anisan'olona araka anisanareo, samy mitondra ianareo rehetra ho any amin'izay ho amin'izay ao andainy avy. Dia nanao izany zanak'Israely ka samy nanangona, ny sasany nanangona be ary ny sasany kosa kely. Ary raha nafatrany tamin'ny vata Homera izany dia tsy nanana amby ny nanangona be ary nanangona kely tsy nanana ny tsampy, samy nanangona arak'izay fihinany avy izy. Amen. Ny zavatra misy rehefa tonga ny fotoana tahaka an'izao dia notahian'Andriamanitra ny zanak'Israely. Nisy rivotra avy any antsinanana, tafio-drivotra izy io ary somary mafimafy ihany. Tafio-drivotra avy tamin'i Jehovah Andriamanitra. Dia inona ny nentin'io tafio-drivotra io avy ihany? Papelika zany tamin'izany ny angezana ohatran'ireny poulet de chair ireny, sady fotsy be. Fa amin'izao zany izy ireny kely, satria efa ompiny olona izy. Fa izy avy tamin'i Jehovah tena ngeza. Dia fanontaniana azy, zavatra nitranga tamin'izany ny papelika izay nalefa tamin'ny tafio-drivotra, fitahiana ho an'ny zanak'Israely izay tena tsy lany mihitsy, satria na ny antony nanodidina ny tobin'ny Israely io ary mbola niala lalana indray andro niala teo amin'ny tobin'ny zanak'Israely dia mbola feno papelika. Asika ventsin'Andriamanitra ho ambara amintsika. Tsy haiko hoe mandeha tongotra indray andro, hoe hatray zany, tokony 4 kilometatra zany. Mbola feno papelika ihany, zany hoe tsy nona misy zany ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Nefa izany fitahiana izany dia nomena ny olona tsiraray avy. Ary fitahiana tsy lanilaniny zany. Raha miteny ianao hoe tsy eto ny tiako arakana fa ary miala 1 kilometatra dia mbola misy. Tsy fantako hoe 4 kilometatra ny avitanao mandeha tongotra indray andro. Lalana indray andro zany mbola miala eto amin'ny tempolo ianao mandeha lalana indray andro, dia lalana mandeha indray andro feno papelika. Ary feno, ary ny avony izy mifanindrisindry, 4 kiloza izy. 2 kiloza zany 2 metatra. Dia ahoana? Dia ahoana zany? Raha ataonsika fotsiny raha hoe 600 metatra zany. Ataonsika 600 metatra. Na 2 metatra ny avony izy mifanindrisindreo. 3 amin'izany dia efa tsy laninao.
telo am'izany dia efa tsy laninao. Izany malany poulet de chair anankitelo tonga dia ndray mamina. Zany fitahiny zany no raisika androany. Ho an'izay olona rehetra tonga eto ka tena amin'ny fonony ahatongavanao eto. Zany hoe asasa metatra miakatra zany. Tsy haiko na hatreo amin'ny ranjonao zany na hatreo amin'ny valana na avy eny an-tampon-doha dia hatreo amin'ny valana na avy eo amin'ny tongotra dia hatreo amin'ny valana. Efa feno fitahina amin'izao. Fitahiany Jehova mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ao am-pina dia omeny Jehova Andriamanitra ho an'izy zany. Ho an'i Jehova Andriamanitra an'iza hoe omeny Jehova Andriamanitra an'iza tsara. Ho anao zany, ho antsika zany, ho an'ny olona rehetra izay tonga eto zany. Halleluja, halleluja. Ny olona rehetra tonga eto izay misy ny afatr'Andriamanitra hoe nazaka fizan-toetra ianao dia ho anao amin'izay ny valim-potsihy. Dia zao anefa ilay izy ankoatra ny papelika dia mbola misy mana. Mifavy an-danitra io izay ohatrany miraradraraka kely ohatrany andro izay miaraka mifanala. Falazaiko aminao hoe misy manangona be, misy manangona kelikely, fa izay nanangona kelikely nanana ny ampy, fa izay nanangona besaka kosa tsy nanana tahiry. Zany hoe mofavy any an-danitra indray zany sakafo hoaninao isan'andro isan'andro iny misy foana. Ny fitahiany Jehova omenanao androany dia fitahina mandrakizay zany, tsy azo ny fisasarana ao am-piny zany. Amen. Tsy azo ny fisasarana ao am-piny zany. Dia manahoana ary zany eritreritrinareo ny fitiavan'i Jehova Andriamanitra. Tahaka ny hoe an-tanana ohatr'izao zany dia namorona tafio-drivotra izy dia tao anatin'ny tafio-drivotra io namorona ny papelika. Dia miteny amin'izay izy amin'ny fanahy-masina hoe mamorona ianao papelika be dia be. Dia iny mandefasa tafio-drivotra mafy anosika an'ireny papelika ireny ho tonga any amin'ny tempolin'i Solomona, ho tonga amin'ny toby any izy io na tamin'ny tanàna masina ho an'ny olona rehetrarehetra ao. Dia hoy izy aminao tahaka an'izany ny amoronan'i Jehova Andriamanitra amin'ity sabata ity. Fitahiana ho anao. Fitahiana. Na andeha ho aiza ianao, na andeha ho aiza ianao. Dia ho anao foana io fitahiana io. Manaraka anao foana io. Ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra tao. Aza refesinao amin'ny fahalemenao ny herin'Andriamanitra. Fananao anao aza vitany. Misy ny olona somary mivilambilana ny orona, misy ny olona somary minjola maso kely. Jereo vao namanao sao dia balamaso izy. Jereo vao nisofo ny namanao. Tahaka ny endrik'Andriamanitra io Jereo sara ny endrika ohatra ny mbola tahaka ny endrik'Andriamanitra mihitsy ka. Zany hoe aza refesina amin'ny fahalemenao ny herin'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao. Rehefa mangata-javatra amin'Andriamanitra na mametraka ny fiainanao ny tanin'Andriamanitra dia manana foana finoana. Manana foana finoana. Ary tsy midika akory hoe ho tahin'Andriamanitra anao dia tsy hamaly ny fahavalonao Andriamanitra. Efa voalaza tamin'ny omaly hoe sady tahin'Andriamanitra ianao ny fahavalonao mbola asian'Andriamanitra ihany koa. Mandritra n'ity pasika ity Andriamanitra mamaly ny fahavalonao foana nataony. Kanefa ihany koa izy mitahy ianao amin'ny papelika sy ny mofo avy any an-danitra. Ny zavatra fady ao anatin'ny pasika dia ny fimonomononana, ny alahelo, ny ratram-po. Raha mahatsapy ianao hoe amaly ny fahavalonao Jehova dia ampy izay. Aleo Jehova Andriamanitra amaly. Raha ianao amaly tsy firy ny vitanao. Fa raha Jehova Andriamanitra amaly izao tontolo izao ny mahita. Ary ataony hitany masonao zany sady reny sofinao.
fa leo aloha ifaly ny amin'ny fitahiany Jehovah Andriamanitra ho tonga aminao. Dia fitahiana manodidina anao lalana indray andro. Fitahiana manodidina anao lalana indray andro. Fitahiana manodidina anao ny aviny. Raha ataosika 2 metatra. Any sasa-metatra rehefa sy laninao. Nefa ny fitahiana omeny Jehovah Andriamanitra antsika, eny ambonin'ny fiaranao eny efa feno. Amin'izay rehetra lehanao, any anatin'ny trano lainao any efa miditra ny fitahiana. Halleluja. Za sy dia mpitory fitahiana loatra. Masamba ny androany. Amen. Masamba ny androany. Ny antony, ny anahy dia Jehovah ihany no maniraka, zay vao miteny. Rehefa miteny Andriamanitra lazao ny zanak'Israely mba handroso, dia ilazako anao, mila mandrosony ianao. Rehefa miteny Andriamanitra hoe hitako tokoa ny fahorian'ny oloko, reko ny fitarainana, fantatro ny alahelo, dia efa nidina zao hamonjy azy. Dia lazaiko aminay efa nidina noho ny Jehovah Andriamanitra hamonjy anao. Ary sy maintsy isy loza 10 anjo ny fahavalonao, izay manisy rasy anao. Jerentsika Andriamanitra. Ary tsy pasika tia, pasika fara zay mafinatra. Satria tafahoana eto daholo sika. Hatramin'izay sika dia nomena Andriamanitra fotoana foana ny asana. Hatramin'izay dia nomena Andriamanitra fotoana foana nanaovan'izay tiansika, nanantsika izay tiansika hohanina. Fa eto amin'izay zany sika hoe ozy Andriamanitra hoe manome 7 andro ananareo, 7 andro sy 7 alina. Tsy nanana ny misy masirasira. Ary ao anatin'izay ihany koa, ianareo mivavaka foana na andro na alina na maina na manorana na manjombona ny andro mivavaka. Fitiavan'Andriamanitra zany hoe mbola nomeny fotoana anao ahafahanao mivavaka aminy. Mety lafo be ny firenareo avy any Fianarany Soa, Tamatavy, atraiza tonga aty, any ambanivohitra any Bongo lavalavitra be any, fa tonga. Fa tsy iza akory ny fanaovansika fotoana eto fa Jehovah Andriamanitra. Pasika izay tandremana ho an'ny Jehovah Andriamanitra ity, noho izany miravoravo amin'izany ny zanak' Ziony. Amen. Satria eto Ziona Tanamasina anaovansika an'izay. Ka rehefa miteny Andriamanitra ilazao ireo olona ireo fa andray fitahiana avy amin'ny Jehovah, tahaka nanomezana ny zanak'Israely papelika, izay roakio ny aviny, ary lalana ny mandeha indray andro, ny velarany manodidina. Dia ambarako anao zany hoe isy fitahiana ho tonga aminao. Isy lalana isokatra be dia be ho tonga aminao. Zany lalana mandeha indray andro zany ve ny fitahiana dia ho laninao ve zany? Tsy ho laninao zany, eto ianao dia efa maka. Tsy mandeha 2 metatra akory ianao dia efa sombo ny arony. Nefa mbola mandeha indray andro, isanandro. Rehefa avy eo zao anao dia efa isy telefona hoe misy an'izao aminao alefako a. Isy an'izao ny taratasy ny karakarainao iny mivaly izy iny. Zavatra anao ohatran'izao efa vita daholo, enao sy sandrasana. Fa zao fotsiny lazaiko rehefa mivaly dia tandremo ihany aloha ny pasika. Rasondray aloha hoe ny pasika aloha vita. Fa aza mamitaka an'Andriamanitra ka hoe ny valo ny vavaka dia ho deloha. Fa lasa nan'Andriamanitra fahatezerana hoe alan'Andriamanitra ny olona liana na fitahiana, fa tsy n'Andriamanitra dia izy ihany ny manome. Izy ihany ny manome. Dia mametrahy ianao anatrehan'Andriamanitra. Androany ny fotoana fisaorantsika n'Andriamanitra amin'izany fitahiana omen'Andriamanitra sika izany. Ary minoan'izany ianao fa Andriamanitra ny nofo rehetra izy, tsy misy zavatra tsy hainy atao zany. Manana mihitsy ianao finoana.
tsy misy zavatra tsy hainy atao. Ny olona tamin'ny alina mitady ny tompo a, men'Andriamanitra alina tena maina ianao, tena velona ianao hitondra fanala iny, dia manontany ianao hitany tompo ianao sa tsy hitany? Hitany. Fa mizara roa ny olona, misy ny olona, misy olona tiany fony no tadiaviny, fa misy ny olona nitadiny Jesosy ilay tsy ny fanainy mihitsy. Misy ny olona tiany fony ny tadiaviny fampiresahany. Misy ny olona ilay olona tsy ny fanahiny, zany hoe Jehova mihitsy, zany hoe ny tompo tsy ny fanahiny, dia iny mampirediredy anazy eriky ny lalana. Ianao tompo aiza ianao fa ianao ilay tsy ny fanahiko, ianao mihitsy tena tiako. Mbola vao miala ao anatin'ny tranolay izy hitondra n'iny fanala iny dia efa miteniteny ny tompo tiany. Sasany ray mbola vao miala ao dia efa mesaziny mandeha aloha. Zany hoe mbola nizaraina aloha, nizaraina roa aloha tamin'ny alina iny, fa ny androan'ny alina ny tena izy. Io zany sisy hoe olon-dehibe ianao dia petrapetraka fotsiny anatin'ny tranolainao any, fa mivoaka tondra fanala. Dia ny mpamono fanala ihany koa tsy azo kapohana izy ireny, fa efa asany zany. Anontaniany tsara mihitsy ianao, efa hitanao tsy ny fanahinao raha vao tsy nahita ianao. Ny valiny dia hoe mbola mitady hoe, dia tsy maninona anao izy. Fa raha miteny tsy hitako, dia efa maty zay ny hafa. Dia tsy kapohana izy fa efa kilalao io. Fampianarana zany hoe ny afim-panahinao na ny fanalanao dia mila mirehitra andro manalina tahaka ny Virjina 10 endry. Fa tsy mirehdrehetra fa tany ohatra ny 10 adala dia efa mifarany ray zay vao maty ny afiny. Fa mila mirehitra tsara. Amen. Ka za tsy manana zavatra mbara be dia be mity sabata ity, fa ny afatra Jehova Andriamanitra ihany a, zavatra telo ny lazainy. Voalohany, fitahiany Jehova dia ho tonga aminao tahaka ny nanomezana ny zanak'Israely papelika. Zany hoe papelika eo amin'ny ansasametatra na 2 metatra ny avony, fa ny velarany kosa mandeha tongotra indray andro. Zany ny fitahiana ho tonga aminao sabata androany ity. Ary mbola omen'Andriamanitra mofo avy any an-danitra ihany koa ianao. Fomba tanterahany zany any Jehova Andriamanitra an'izany amin'ny fiainanao tsy haiko, fa afatra ny entiko. Zany hoe izy fitahiana manana ambiampy ho tonga aminao. Zay rehetra lanao tety aza ataona mampalilo anao, fa oneran'ny Jehova Andriamanitra aminao be dia be zany. Oneran'Andriamanitra aminao be dia be mihitsy. Fa ataovy amin'ny fonao, tsisy fimonomononana, tsy misy na inona, tsy misy fimonomonana, dia ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy ny vavaka ataonao aty. Tsy misy karazana fimonomononana, tsy misy na inona, fa tena amin'ny fonao no ivavahanao. Tena amin'ny sainao, amin'ny fanahinao rehetra no ivavahanao. Dia aza liana amina zavatra fa aleo Jehova nomenao. Fa rehefa miteny izy hoe tahaka ny nanomezako mana any zanak'Israely, ary tahaka ny nanomezako papelika ho an'ireny ihany koa no hitahiko an'ireo olona rehetra ao amin'ny tempoly zay mivavaka amiko reo, anomezako an'ireo fitahiana manana ambiampy, dia ho tanteraka aminao zany. Aza mandefa saina lavitra hoe ohatr'izay a dia efa nijirina ohatr'izay dia nijirina ohatr'izao, zao lazaiko anao. Tanterao amin'ny fahamasinana sy fahamarinana ty herinandro ty. Le feroviko aloha ny zavatra rehetra, fa Jehova no ombanao. Manaraka an'izay faharoa, eto ianao mivavaka tahian'Andriamanitra. Dia ny afatra faharoa, dia aza mihevitra hoe mivavaka eto ianao zany a, sady mamela heloka, dia hoe tsy hamaly ny fahavalonao Jehova. Fa Jehova Andriamanitra dia hamaly izay nanisy rasy anao. Fa ny Pasika dia fandalovan'i Jehova izany lazany hoe hitako tokoa ny fahorian'oloko.
dia ahoana ozy izy reko ny fitarainany fantatro ny alahelony efa nidina zao monzy azy amin'ny tanan'izay mampahory azy. Zany hoe tsy miankina amin'izany intsony ny fironao atreto fankino amin'ny Jehova dia ho lavorary zay rehetra kasainao. Fa ho hitanao tsara fa izy fahafahambaraka 10 taona ho tonga amin'ny fahavalonao. Iza ny mahita ny zavatra eritreretiny ao anatin'ny fony amelezany anao. Jehova Andriamanitsika mpandinika ny fo sy ny vo. Mety zavatra hitanao mitranga aminao fotsiny. Hitanao fa ao anatin'ny fon'olona io mbola misy ratsy amelezany anao. Dia ny any Jehova ataon'Andriamanitra tonga aloha. Toy izay ny anao. Zany hoe raha mitetika ny amely anao dia izy misy ny velezin'Andriamanitra amelo. Hitanao amin'izay anozongozonan'Andriamanitra n'izay manisy rasy anao. Ozy aminao hoe aza taitra. Voalohany aloha anao efa tahina. Mihoatra lavitra n'izay eritreretinao aza no azonao. Enao misy aza hijoro vavolombelona. Faharoa, ao anatiny Paska mila fahadiovampo. Mila fahadiovampo. Mila fandeferana. Ao tsara sika. Averiko tsara ary ny afatr'Andriamanitra teo. Voalohany aloha ny afatr'Andriamanitra dia manambara fa ianao izay tonga eto, ianao izay mihaino anaty tsara io, dia izy fitahiana avy any an-tanan' Jehova ho tonga aminao. Dia tahaka ny nanomezan'i Jehova Andriamanitra ny Israely papelika. Zany hoe roa kio ny avony ary ny velarany kosa lalana mandeha indray andro. Fitahiana ho anao zany. Haleluya. Ary misy mofo avy any an-danitra. Zany hoe fitahian'i Jehova mampanakarana zay tsy azo ny fisarana ao am-pina, dia omeny Jehova Andriamanitra Israely anao zany. Avy any an-danitra ny eviny zany aminao ka sy misy mahasakany. Zay ny afatra voalohany. Ny afatra faharoa, efatra ny ambolohany Andriamanitra dia efa milaza hoe, efa miteny Andriamanitra hoe fantatro. Hitako izy fantatro izy ny alahelo reko ny fitarainanao efa nidinao zao. Hitako tokoa ny fahorianoko any Egypta, fantatro ny alahelony ary reko ny fitarainany efa nidinao zao. Amonzy azy amin'ny tanan'izay mampahory azy ka hitondra azy amin'ny tany sosy malalaka, tany tondratra nosy tantely. Amen. Dia midika izany androany tanterahany zany. Ny Paska dia mila fahadiovampo satria mihinana mofo sy misy masirasira isika, manamasy tena manitra ny afotona ary mila fahadiovampo. Eto anao manana fahadiovampo tsara. Haleluya. Ianao eto mila manana fahadiovampo tsara. Fahatelo dia zao. Isy fanasitranana sy fahagagana, fisandratana avy amin'ny fanahy masina izay ny rahan'i Jesosy Tompo ho tonga aminao zany. Izay manana areti-maso dia ho sitrana. Izay manana aretina tsy hita maso any dia ho sitrana. Tsy fantatro na marenirena kely na inona ny aretina. Eto andraisana fanasitrana amin'ny tsy androany ty. Fa hoy Jehova Andriamanitra, ampionony ny oloko lazao amin'ny Jerosalema, vita ny adiny, voavela ny elony, ary indray fitahiana an-tanan'i Jehova izy. Ho tanteraka eto zany androany. Ho an'ny tantely, mandehana mitohy tantely ianao dia minana tantely. Misotroa ny mamy. Fa zao, raha mbola izy koa ny farany, tsy ho foana ny fanantenanao. Jehova maly ny fahavalonao fa ianao kosa.
zay rehetra minon zany avary Jehova zany anao amen na impiotsika amen 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 zay zany ny avary Jehova Andriamanitra tamin'ny tsy androantsy izy fagagana ataon'Andriamanitra eto ao anatin'ny fiderana io ao anatin'ny finoana ho an'i Jesosy Tompo voavony Kristy pasika ho antsika so ny afatra anazy raha piso maraina izy no mitsangana amin'ny maty asa raha iza ny hita azy alohandray samy andry azy amin'ny ala satria tamin'ny ala zany mbola nisy nitady ny tiany fony fa ny sasany nitady tsy ny fanany fa nyroan'ny ala samy mitady ny tompo daholo satria tsangana amin'izay izy zany tsy haiko hoe izany amintsika ny hita azy voalohany tsy sangisangy zany samy mitondra fanala daholo fa miasa mafy ny antsily amin'ny mamono afo vonoana misy ny afony zareo dia aleo zareo isahirana amelona azy jerevana ny tena fatrany fitiavan'ireo olon'ireo amin'ny tompo tian'io tsara fa ny tompo misy andalo eto anatin'ny fiderana zay entin'ny apôstôly eto dia ho sitrana ny masonao famonjena ho an'izao tontolo izao famonjena ho an'izao tontolo izao ny fiangonana kristianina miara-mivavaka dia manolotra ho anao tohiteny fampianarana fampahirizana vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany arainao isanandro eto amin'ity chaîne YouTube ity koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany azadiny manisy j'aime miaboneny page ary indrindrindrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any famonjena ho an'izao tontolo izao famonjena ho an'izao tontolo izao